Fiomana iona amin'Andriamanitra ao. Laharana fa 420 antsika izao amin'ity fitoriana ity. Miarabantsika rehetra izay manaraka an'izao fitoriana izao. Ary dia misaotra ny tompontsika raha mbola afaka miaino azy, mandray ny teniny mba ho fanamasinana antsika tsirairay avy. Ny fahasoavan'ny tompo, ny famindrapony no tsy mbola nahalany ritra antsika. Raha mbola tojo an'izao volana avril 2020 zao tsika. Dia ny fanamasina ane ikasika antsika tsirairay avy amin'izao fandraisana an'izao teny zao, mba hitondra fiainana ao antsika ny teny, hitondra fampaherezana, hitondra zay rehetrarehetra tokony hoentiny mba hasoa ny fiainantsika. Ny zavatra misy dia zao, akaika ny fiverenan'i Jesosy. Raha te handray teny kely aho zao ato amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5. Tesalonianina voalohany toko 5 andininy voalohany. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony soratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo. Fa raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fazay dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na amin'ny maizina isika. Mbola afaka tohizana ny teny rehetra. Fanjatra apetraka amintsika dia zao, an'ny mazava sika sa an'ny maizina. Ny mazava dia tsy inona fa Jesosy Kristy. Hoy ny voasoratra, izao no fahazavan'izao tontolo zao. Izay manaraka tsy handeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana aina. Ny maizina dia tsy inona fa Satana sy ny forongony rehetrarehetra. Aiza ny misy anao amin'izao fotoana izao? Any amin'ny camp an Jesosy ve ao amin'ny fahazavana, sa ao amin'ny camp an'le ratsy ao amin'ny aizina? Dia ho avy taka ny mpangalatra ny andron'ny tompo hahatratranao taka ny mpangalatra. Fa raha ao amin'ny fahazavana ianao na ho avy taka ny mpangalatra aza ny andron'ny tompo, ny fiverenan'i Jesosy, dia tsy hahatratra anao toy ny mpangalatra zany fa ho tafavonina ianao. Vonina ianao. Zavatra misy eto amin'izao tontolo zao dia efa manambara amintsika fa tena efa akaiky Jesosy. Efa akaiky Jesosy. Tsy manana fotoana betsaka zany intsontsika, fa miazakazaka be ny fotoana. Ary raha ohatra ka mijery ny famantaran'ora ny landritsika ary mijery ny famantaran'ora ny Israel, dia zao le mamatonalina. Inona moa ny zavatra nisy tamin'ny mamatonalina? Ao amin'ny Matthieu toko 5:20. Rehefa mamatonalina ozy izy dia nisy feo ny antsoantso mafy, ny kika mafy hoe indry ny mpapakatra, indry ny mpapakatra, ino ny mpapakatra. Dia efa ao anatin'izay fotoana izay tsika hoe fa tena akaiky Jesosy io. Fantaniana mipetraka dia zao, vonina ve isika tsirairay avy amin'izany fiverenan'i Jesosy zany. Ao anatin'izao vaninandro enantsika izao tsika dia mbola ao anatin'le resaka coronavirus, mbola ao anatin'le resaka confinement. Tsara Andriamanitra, tsara Jesosy Kristy, ary tsy misy zavatra ataony raha tsy mampiomana izy aloha. Fampiomanana ane zao confinement zao hoe, fampiomanana zao confinement zao hoe ajanony daholo aloha ny aktivité rehetrarehetra, ny fiazakazahantsika amin'ny zavatry ny tany sy ny mamaika antsika rehetrarehetra, fa ataony mitokana mihitsika mba hisaintsainantsika ny amin'ny mandrakizay, hisaintsainantsika ny amin'ny mandrakizay. Miady ary tena miady sika manao zay ataony rehetra ny tompona andraikitra sy ny mpitsabo sy ny manam-pahaizana sy isika tsirairay avy mba hiadina amin'le coronavirus, mba hiadina amin'le virus. Fa aiza ho aiza ny aditsika ny amin'ny fahotana, fa ambony lavitra noho ny coronavirus ny virus ny fahotana, ny ota. Tsy adivantsika io, tsy olana amintsika io, nefa io ny tena mahafaty, io ny tena mahafaty makany amin'ny fahaverezana, makany amin'ny elo. Aiza ho aiza sika tsirairay avy ny amin'izany tena miady amin'ny ota ve, miady amin'ny fahotana ve, miady amin'ny nofo ve, miady amin'ny asan'ny maizina sy ny asan'izao tontolo zao ve? Fa io koa tena ady anankiray, tena ady anankiray io hoe ny adin'ny maizina sy ny mazava, ny adin'ny marina sy ny meloka, ny adin'ny mahitsy sy ny diso, ny adin'ny zanak'Andriamanitra amin'ny asan'ny maizina rehetrarehetra. Aiza ho aiza tsika ny amin'izany. Paul dia miteny hoe miady ny ady tsara ny finoana, miady ny ady tsara ny finoana. Tena ady, tena fiady zany io hoe aiza ho aiza ianao ao anatin'izao. Rehefa napetraky ny tompo tsika amin'izao tontolo zao dia misy ady ao, misy ady am-panahy ao. Raisy foana ny tantaran'ny zanak'Israely, mivoaka
avy any amin'ny ranomasina, avy any Egipta, mandalo ranomasina mena, mandeha any anefitra, mpanapatongany amin'ny tany Kanana. Fa ny ao anatin'io tantara ray manontolo io dia adiny tao, misy combat tao. Raisitsika amin'ny fiainantsika ara-panahy io, dia sahala amin'izay koa tsika hoe ady am-panahy, ady amin'ny nofo, ady amin'ny fahotana, ady amin'ny satana, ady amin'izao tontolo izao. Izany miaramila vonona miady, izany miaramila tena hoe tsy milavolefona eo anoloan'ny ota, eo anoloan'ny fakapanahy, eo anoloan'ny fahotana, eo anoloan'ny rendrarendran'izao tontolo izao. Tena hoe vonona vetsika hoe mandazy rehetrarehetra tsy ankasitrahan'Andriamanitra, mandazy rehetrarehetra fahotana, mandazy rehetrarehetra tsy ankasitrahan'ny tompo. Tena hoe miaina vetsika te ho isan'ny noakarina. Voasoratra any amin'ny mpitoro teny ihany hoe amin'ny fotoana rehetra dia aoka ho fotsy foana ny akanjonao, aoka ho fotsy mandrakariva ny akanjonao, ary aoka tsy hiala menaka eo amin'ny lohanao, aoka tsy hiala menaka eo amin'ny lohanao. Zay zavatra zay zany tena zava-dehibe, zay zavatra zay hoe atsapatsika hoe isika tsirairay avy ve raha tonga tokoa io fotoana io, zay tahaka ny fiavian'ny mpangalatra. Ho avy Jesosy, vonona ve sika. Zao zavatra mitrangalazaiko amintsika rehetra zao ty eto amin'izao tontolo zao ty dia mbola hiebetsaka ny ady. Ho avy ny crise financière, ho avy ny crise économique, ho avy ny fitsitotongonan'ny resaka économie, resaka vola sy ny maro samihafa. Mahatonga antsika tena hoe tsy fikitra amin'ny zavatra eto an-tany intsony. Any amin'ny fotoana any ariana any moa, ary tsy hoe any ariana ela be zany fa akaiky Apokalipsy 7:20 dia milaza hoe ho rava ao anatin'ny adiny iray Babilôna. Babilôna dia tsy inona le fisainana manohatra an'Andriamanitra, le fisainana te ho lehibe, te haka ny toerana, misy fireharehana, misy fizaozahoana, misy fiheveran-tena ho zavatra. Kanjo rehefa eo anatrehan'Andriamanitra dia tsinotsinona. Ny olombelona dia mirehare, ny olombelona dia mieboebo, ny olombelona dia mizaozao. Kanefa rehefa voalazany tenin'Andriamanitra anie dia zao hoe inona moa ny olona natsiarovanao azy, ary ny zanak'olona no heveranao azy, tahaka ny ahitra ny olona, tahaka ny ahitra ny olona, ary ny voninahiny dia tahaka ny voninahitra, mandalo ihany, miserana ihany. Ao anatin'io mandalo sy miserana io nefa mila miomana amin'izay fiverenan'i Jesosy zay. Zao ny voasoratra ny Luka 7:20 ihany hoe amin'izany fotoana zany ny olona dia ohatrany tahaka tamin'ny andro Noa, ampanambady ny zanany, anambady, hanorona, hanao trano sy ny maro samihafa. Amin'izay fotoana izay indrindra ozy izy no tonga ny safodrano. Nandritry ny taona maromaro Noa nefa nanomana ny samby fiara, nanomana ny samby fiara, nanomana ny samby fiara mba hidiran'ny olona. Fa ny olona tsy niraharahy, ny olona tsy rototra tamin'izany, ny olona tsy rototra tamin'izany, fa ny fiainany ihany nataony, ny zavatra nataony ihany nataony. Fa izy valy mianaka ihany no tafiditra tao amin'ny samby fiara. Mbola misokatra zao ny varavaran'ny lanitra, mbola mila miditra ao anatin'io samby fiara io tsika, fa ho avy ny safodrano, ho avy ny loza, ho avy ny fahorimbe araka ny voalaza ato anatin'ny Baiboly. Fa ho an'izay tafiditra ao anatin'ny samby fiara dia tsy hiara ny safodrano izy. Ao anatin'ny samby fiara ve ianao zao sa ivelany? Fa ho avy fotoana izay arindrinan'Andriamanitra, ary izy mihitsy ny manidy an'io. Ka so ho tara loatra tsika tsirairay avy. Raha efa ao ianao dia aza mihetsiketsika intsony, aza mivoaka intsony, aoka hiambina, aoka ontena, aoka dia amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, amin'ny tahotra an'Andriamanitra. Mampatahotra ane zany hoe ny ray ho raisina, ny ray ho avely, any ampandriana, any atsaha, any mpitotombary. Zany hoe misy an'izay eto amin'ity zao tontolo zao ty rehefa ho avy Jesosy. Ny ray ho akarina, ny ray ho avela. Aiza no misy ianao? Aiza no hisy ianao? Mety ho resy ny aretina, resy ny resaka coronavirus, fa ny fahotana ve resy, ny ota ve resy. Fa zay fahotana zay mila resetsika. Fijangajangana, ny fanompo-tsampy, ny lolo-po, ny fanaovana ody ratsy, ny fankahalana, ny tsy famelan-keloka, ny fandehanana amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra sy ny maro samihafa. Reny dia vokatry ny fahotana, fa ny natonga reny dia ny fisarana tamin'Andriamanitra. Zavatra rehetrarehetra amseho amin'izao fotoana zany dia vokatry ny fisarana tamin'Andriamanitra. Inona zany ny vahaolana? Ny vahaolana dia miverina mihavana amin'Andriamanitra. Korintiana 2:20 mihiraka solon'ny Kristy zahay, tahaka an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo, mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Zay ny afatra, zay ny afatra, zay ny tena ikikikiana amin'izao fotoana. Ary tiako amporisihana zay rehetra mpitory filazantsara na amin'ny lafiny ahoana na amin'ny fomba ahoana, mikiky aza tompoko hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
fa na inona ataontsika eo na inona ataontsika eo raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitrasika dia tsisy fiadanana, tsisy fitsaharana, tsisy fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao amintsika tsirairay avy. Tsisy an'izay, tsisy fiainana mihitsy fa dia mbola misy ny fotoana, mbola misy ny fotoana dia samy mandiny tena, samy mijery aiza ho aizahako, aiza ho aizahako amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza amin'izao fotoana izao, satria tena ny izao tontolo izao Satana dia manao zavatra be da be ahatonga ny olona ho variana amin'ny asa fitadiavana, amin'ny asa fivelomana, variana amin'ny fianarana, variana amin'ny zavatra maro samihafa. Ilaina ny miasa, ilaina ny manao ny asa fivelomana, ilaina ny mianatra, ilaina ny manao zavatra rehetrarehetra. Zao aza atao manakana anao amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy zany. Aza atao manakana anao amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy zany. Fa raha zavatra anankiray no mba toerana be ao aminao raha zavatra anankiray tena ilofosanao be dia iny no mbanao amponao ao amin'ny sainao dia raha tsy mifantoka amin'ny Jesosy ianao dia mematy le jiro, memangatsika le fitiavana an'Andriamanitra, memangatsika le zotom-po ho amin'ny fanompona, ho amin'ny fitoriana, ho amin'ny fiderana, ho amin'ny fankalazana, ho amin'ny fitoriana an' Jesosy, ny fitiavana an' Jesosy, memangatsika iny. Ary rehefa memangatsika iny tsy mijanona ho azy eo, mitady zavatra hafa atao iny, mitady zavatra hafa atao iny satria ny natiora dia tsy tia ny zavatra babangona. La nature a horreur du vide. Zany hoe na zany ianao feno Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra, na ianao feno ny zavatra hafa, feno ny asa, feno ny vola, feno ny fitadiavana sy ny zavatra maro samihafa, fa ny zavatra dedavin'ny tompo dia hoy ny teny hoe aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Aoka ny tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao anatinareo. Fa maninona ny tokony hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'ny Kristy? Satria akoatra ny tenin'ny Kristy dia misy teny hafa be da be mandengy, teny hafa be da be mahatonga anao ho tezitra, mahatonga anao akala olona, mahatonga anao hisy tsy fitiavana, mahatonga anao hisy fimenomenomana, mahatonga anao hisy tsy fankasitrahana, mahatonga anao anota. Fa tenin'iza ny raisinao? Teny avy aiza ny raisinao? Fa raha tsy ny tenin'ny Kristy ny raisinao dia teny hafa no raisinao ao. Dia lasa misy amin'izao fotoana nge ny olona be da be mihitsy ny ataoko hoe tsy ao anatin'ny fankasitrahany, be da be ny olona ny kiriana, hoy voalaza, tsy mahay misaotra, tsy mahay mankasitraka. Itoepo io ry havana zava-dehibe io ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Toepo io tena zava-dehibe io ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ny olona zao ny akamarony dia izay menomenona, monomonona, tsy mahay misaotra, tsisy fitiavana. Aoka tsy hoenao zany, aoka tsy hoenao zanak'Andriamanitra zany. Te andray teny kely koa ao anatin'izay rehetrarehetra zay ato amin'ny Filipianina toko 4 zao. Filipianina toko 4 andininy 5 dia ozy izy hoe efa mbiakaiky ny tompo aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo. Efa mbiakaiky ny tompo aoka ho hitan'ny olona rehetra ny fandeferanareo. Izany zao toepo tsara ananana zany hoe manana an'izay fandefera zay. Amin'ny teny frantsay izy dia amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe douceur, misy fahalefahana zany ary vokatry ny fanahy io, vokatry ny fanahy io. Raha vao tsy mitoetra ao anatinao ny fanahy masina dia tsy hanana an'izay fahalefahana izay ianao, tsy hanana an'izay fandeferana izay ianao, fa lasa hitrotra, himenomenona, tsy hankasitraka ary hanome tsiny foana ianao. Tsy mety zany toepo zany. Ahoana ny lazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa teo alohan'ny ranomasina mena sy teo alohan'ny izy teo ny Egyptianina zay andeha hanafika azy, hamono sy handringana azy. Hoy ny tenin'Andriamanitra, Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa aniny himenomenona, hitabataba, hanome tsiny, anakina. Mety ilaina ny manakina ho fanatsarana, fa raha manakina be fahatany manimba ny fo. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Dia miteny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia ihany hoe ao anatin'ny fahanginana misy ny herinareo, ao anatin'ny fahanginana misy ny fatorianareo. Fa misy taontsika tena hoe ao anatin'ny fitabatabana loatra, ao anatin'ny tsy fankasitrahana ny zavatra misy. Zao hoe hoetoam-bavaka izay zavatra mitranga, hoetoam-bavaka ny zavatra tsy mety, hoetoam-bavaka ny zavatra tokony ahitsy ary mitenena amin'ny mpitiavana, mitenena amin'ny fahalefahana. Zay zavatra tena zava-dehibe zay tena tiako zaraina amintsika tsirairay avy ho amin'ny mpino rehetrarehetra indrindrandrindra. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa aoka izay hoe tena hoe anana an'izay fahaleferana fitoniana zay. Na mbola andray tenin'Andriamanitra sahala amin'izany koa atao anatin'ny Kolosianina toko
toko fahatelo a Kolosianina toko fahaefatra dia zao ny voasoratra amin'ny 1:9 Kolosianina toko fahaefatra 1:9 aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havaly ny olona rehetra. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira. Io teny io a io zavatra loaka ny vavantsika io hainy ny vavantsika hainy ny tenintsika ny mamelona sy ny mamono. Amin'izao vanandro zao mila fiainana ny olona, mila fanantenana ny olona, mila famonjena ny olona, ka izaho zay manana an Jesosy, ianao zay manana an Jesosy, move ny teny ambaranao, teny mamono sa teny mame fiainana. Fa raha ny andro ianao, raha ny mazava ianao dia teny mitondra fiainana, teny mitondra fampiresana, teny mitondra fampanantenana ho an'ny olona ny entinao. Fa tsy sanatria teny hanimba, teny hamono, teny ataoko hoe ao anatin'ny fimono monomana. Fa zay mihitsy voalaza hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira. Zany ny tena apetraky ny to ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ozy izy. Zany mandrakariva zany a 24 heures sur 24 7 jours sur 7 amin'ny fotoana rehetrarehetra dia manana an'izay teny misy fahasoavana ho mamy sira zay. Raha mbola te handray resaka teny ihany ahako dia ato amin'ny Efesianina koa dia milaza an'izay. Efesianina Efesianina toko fahaefatra. Efesianina toko fahaefatra dia voalaza ato anatin'ny 7:20 hoe aoka tsy aloka ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampatosoana arak'izay tokony hanaovana mba hazon'ny miaino fahasoavana. Aoka tsy aloka ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara mba hazony izay rehetrarehetra miaino fahasoavana mba hitondra fampandrosoana. Io teny io nandroenana zao tontolo zao. Io teny io nisy mpiainana, io teny io dia tsy iza fa Jesosy. Zao nefa zavatra misy avy amin'ny ao am-po ihany ny voan'ny eo amin'ny vavy. Ka zay rakitra ao am-ponao ihany mivoaka dia ho hita eo amin'ny zavatra teneninao zany ny ao am-ponao. Andriamanitra mahalala ny fotsika. Ny olona tsy mahalala ny fotsika. Ny olona mijery izay miseho ety ivelany izy. Fa zao ny tena tia napetraka zany hoe ny foa eteo anatrehan'i Jesosy. Anaka atolory andro fonao. Anaka tandremo fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy amin'ny haviany aina. Teo ankasitrahan'ny tompo venao amin'ny fiteny, teo ankasitrahan'ny tompo venao amin'ny toetra. Zavatra tokony atao dia ny fo no amboarina. Ary ahoana ny fo? Atoloro an Jesosy io. Alao Jesosy no anjaka ao, alao Jesosy no ibahanao. Ary tsy vita zay hoe avy alao izy anjaka sy ibahanao. Zao mila manana disiplinina isika, mila manana fahonona tentsika amin'ny zavatra rehetrarehetra, ka anokana fotoana bebe koa amin'ny fandinihana, amin'ny fandraisana ary fampiarana sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra zay raisana. Voalaza koa nge amin'ny Kolosianina le hoe aoka hitoetra betsaka ao anatinareo ny tenin'ny Kristy. Ka rehefa ny tenin'ny Kristy mitoetra ao anatinao a dia rakitra tsara ny ao dia mivoaka zavatra tsara mitondra fiainana ho an'ny olona. Zavatra manaraka anankiray koa tena tia napetraka hoe tandremo ry havana ny fahatezerana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe omeo lalana ny fahatezerana. Omeo lalana ny fahatezerana. Fa ny fahatezerana tsy ahafahana mahita zay marina eo anatrehan'Andriamanitra. Hoeto eo anatrehan'i Jesosy zay rehetra manavesatra. Hoeto eo anatrehan'i Jesosy zay zavatra rehetrarehetra mitambesatra ao am-po. Ary ao ka tena hoe fo madio, fo maivana no eo aminao rehefa ho avy Jesosy. Fa zay ny tena zava-dehibe indrindra. Ary zay marototra anay sy mamaky anay atao amin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ty ny toe-ponao. Miverina foana ty teny ty hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Ho avy ny andro ny tompo, ho avy zao, ho avy io fotoana iverenan'i Jesosy io. Tsika zany nge zao efa tonga ao anatin'le hoe nouvel ordre mondial, le lamina vaovao iraisam-pirenena. Moa efa lamina vaovao zao hoe ny rehetrarehetra tratran'le corona, ny firenena rehetrarehetra, ny rehetrarehetra efa manana lamina hoe confinement daholo, ny rehetrarehetra efa manana fanafody hoe hoanina sy ny sisa, ary misy baiko ny zavatra ho avy zany ao aorianao dia isy hitondra olona anankiray hitondra ny firenena ray manontolo. Zay hoe nouvel ordre mondial. Dia ao anatin'io mivoaka amin'izay le hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra raha tsy manana ny marika, le mariky ny bibidia, le 666. Ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra dia efa manomana an'izay izao tontolo zao. Ny fanjakan'i Jesosy tsy eto amin'izao tontolo zao. Fa ny fanjakan'i Jesosy mbola ho avy. Ary ny fanjakantsika dia any an-danitra. Fa ty izao tontolo zao ty dia efa mametrapetraka ny paikady rehetrarehetra daholo izao tontolo zao sy ny miaramilana. Fa ianao aoka tsy ho variana amin'izany ianao. Fa aoka ianao hiomana amin'ilay fiverenan'i Jesosy
fa rehefa tonga mantsy zay nouvelle ordre mondial zay olona ray no hitantana mametraka ny baikony sy ny didiny sy ny zavatra misy rehetrarehetra izy mba ipohiran'le antikristy ary eo am'izay izy andahan Jesosy mandahan Jesosy ary eo nametrahana an'le marika mila mandray an'ity marika ty ianao tsy io na amin'ny alalan'ny puce io amin'ny alalan'ny tsy haiko zavatra maro samihafa io mila manaiky an'izay ianao raha tsy zay ianao tsy miaina tsy afaka miaina zao nefa zavatra izy alohan'ny tena isiny zay ho avy Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra ary rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raon'ny lanitra de miakatra ny fiangonana de zay tsy fiangonana taraiky eto de ho avy am'izay zay fahoriana lehibe ho avy am'izay zay tena hoe fanekenan'ny satana fanekenan'ny le biby ty zay de fanekenan'ny lamina sy ndrafitra nipetraka rehetrarehetra fa raha zah ianao mamay ho mafy ho sarotra tena ady be ho an'izay tavela eto amin'ity tany ity fa de ny mbola misy fotoana aza mba ho isan'izay tavela tompoko fa mbola misokatra ny lanitra mbola misotra ny tanàn Jesosy manolora tena mibeba manekeny ny famonjeny manekeny ny fanadiovany amin'ny rany manekeny ny fanamasinany amin'ny fanahany masina manekeny fanadiovany amin'ny teniny ary toetra ho amin'ny fanatrehan Jesosy isan'andro san'andro ka na amin'ny maraina na amin'ny atoandro na amin'ny hariva na amin'ny mamatonalina ny fotoana iverenan'i Jesosy de ho vonona isika na any ampianarana ianao na any trano ianao na eny an-dalana ianao na eny an-tsaha ianao na eny birao ianao na izaraiza misy atsika tsirairay avy de ho vonona isika am'izay fampakarana zay satria raha hoana zay ny tena fiainana zay ny tena fiainana Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana mandray an Jesosy ianao de vonona ianao amin'ny fampakarana amin'ny fotoana rehetrarehetra na eto Madagasikara na nany ampitan-dranomasina rehetrarehetra fa efa akaiky Jesosy avy aloha izy ny anapaka ny fiainanao ray mantolo mba ho an'ny mazavany ianao fa tsy ho an'ny maizina ho an Jesosy ihany ny voninahitra amen